أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت نمانات أرابا وانسكريتا panaraga tsy tapaka fahita lavitry ny TVM amin'ny zao émission islamique spéciale Ramadany izao. Raha lasana bavy anatin'ny finoana islam fa 7 ny volana Ramadany no misy antsika amin'izao arivany zoma izao. Noho izany efa fotoana tokony amoana ny zakatul fitr zay nodidiny mpaminany sallallahu alaihi wasallam no misy atsika ankehitriny. Ary izay indrindra no horesadresantsika mahakasika an'izany zakatul fitr zany. Inona no atao hoe zakatul fitr? Inona no fahendrena fonosin'izany zakatul fitr? Iza no omena an'ireo zakatul fitr? Ary moa ve azo avoaka vola zio sa voatery ho foto-tsakafo ihany? Zany fantahina rehetra zany dia inshallah iezantsika ao anatin'ny minitra maromaro iresadresantsika an'izany. Ny zakatul fitr dia araka ny hadisy zay nitantarainy Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu zay niteny izy manao hoe farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr min Ramadan sa'am min tamrin aw sa'am min sha'ir ala al-'abd wal-hurr wal-dhakar wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Paminany sallallahu alayhi wa sallam dia nandidy andreo mpino islam rehetra mba hamoaka ny zakatul fitr amin'ny volana Ramadan mialoha ny sakafo haniny izy ireo amin'ny andro na Eid, soahan amin'ny atrendry na soaha amin'ny voaloboka na ihany koa voamaina. Io dia voadidy amin'ny olona rehetrarehetra, na lahy zany, na vavy zany, na lehibe zany, na kely zany, na andevo, na olon-tsotra. Fa rehefa mpino islam izy manatanteraka amin'ny fifehezana dia voadidy aminy ny mamoaka ny zakatul fitr mialohany hisakafoany amin'izany ariva izany. Ny soa araka amin'ny voalaza andreo manampahaizana dia inefatra mandroaka amin'ny tanan-dehilahy, zany hoe raha atao kady tsotsotra zany inefatra mandroaka raha mivary izy mety eo amin'ny 2 kilo sasany na 3 kilo no fatra entina ho avoaka isambatan'olona mialohany zany salatul Eid zany. Isao zany ny isanareo ao atokantrano, raha mivady fotsiny nareo anankiroa zany dia vary 9 kilo no avoakanao. Raha ohatra ka 3 nareo mananjanaka iray dia 3 nareo amizay dia vary 7 kilo. Raha 5 mianaka nareo dia vary 12 kilo no avoakanao mialohany zany salatul Eid izany. Mety antany atsika hoe inona no antony nadidiny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala an'izany zakatul fitr zany dia ny zavatra rehetra atao anatin'ny finoana islam. Ary matetika efa voalazantsika fa Tompo Allah rehefa mandidy zavatra amin'ny mpino islam anankiray dia misy fahasoavana lehibe tiany atongavana ao anatin'izany. Ary rehefa mandrara ny zavatra ihany koa izy dia misy zavatra ratsy sakanany am'izay fotoana zay. Ka ny zakatul fitr na ny fahendrena fonosiny sy ny soatoavina dia tantarainy Ibn Abbas radiyallahu anhu ny teny manao hoe farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sadaqatul fitr tuhratun lis-sa'imin min al-laghwi war-rafthi wa tu'matun lil-masakin faman addaha qabla as-salat fahiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salat fahiya sadaqatum min as-sadaqat. Tatara Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu manao hoe fa ipaminany sallallahu alayhi wa sallam nandidy ny zakatul fitr tsy maintsy avoakany tsirairay mba ho fanadiovana ny mpifehivava amin'ireo karazana zavatra tsy ampoiziny na ihany koa teny latsaka tsy voahevitra zay nataony nandritra n'izany volana Ramadan, na fihetsikany nanohina ny olona, na fihetsika mety nanimba amin'ny fifandraisana amin'ny olona. Ka izany rehetrarehetra zany dia fanadiovana ny ireo zavatra zay mety hadisoana kely nataontsika nandritra n'izany volana Ramadan teo amin'ny fifehezana izany dia ny fanadiovana antsika mpifehivava ny tanjona voalohany amin'izany famohanana zany zakatul fitr zany.
ary ny tanjona faharoa ozy izy wa ta'amatul lil masakin, ary io dia fampisakafoana sy fanampiana anireo mahanitra amin'ny androna Idy mba hanadinoan'izy ireo an'izany karazana fahantrana eo amin'izany. Ka ny olona namoaka an'izany mialoha ny salatul Idy dia ho voaray toy ny zakatul fitr. Fa izay olona namoaka an'izany kosa aorian'ny salatul Idy dia ho sokajina tahaka ny sadaka tsotra izany zavatra izay navoaka an'izany raha aorian'izany salatul Idy izany. Midika izany fa ny fotoana famoahana ny zakatul fitr dia mialoha ny salatul Idy, 2 andro na 3 andro na 2 andro mialoha ny fiafaran'izany volana Ramadan no tokony amoahan'ny olona tsirairay an'izany zakatul fitr zany, ary tsy maintsy avokany mialohan'ny salatul Idy. Fa raha tsy namoaka an'izany anao dia tahaka ny nanao sadaka tsotra anao raha aorian'izany salatul Idy izany. Ary mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ihany koa efa niteny amin'ny hadis manao aghnihim yani sual fi hadha al-yawm, zany hoe sakaninareo ireo mahanitra mba tsy andeha angataka amin'izany andro ny Idy zany amin'ny alalan'ny famoahanareo an'izany zakatul fitr. Ny zakatul fitr zany midika fa fanampiana ireo mahanitra no sady fanakanina izy ireo mba tsy angataka amin'ny andron'izany Idy izany. Ary ny olona omena an'izany zakatul fitr zany dia ireo olona voalaza 7 ao anatin'ny Qur'an, dia nireo mahanitra, ny olona izay fadiran'ovana, ny olona izay trapasairana amin'ny voyage, ny olona izay dibontrosa, ny olona izay vonitra islam voatsela ka mbola marefo ny finoany, zany rehetrarehetra zany dia anomezana an'izany zakatul fitr zany. Farany fantahina apetraka moave azo avoaka vola izy io dia nizara roa ny hevitra manampahaizana. Sasany miteny tsy azo avoaka vola izy io fa tsy maintsy foto-sakafo, fa ny sasany kosa ny teny afaka avoakanao vola fa kajianao fotsiny hoe raha 3 kilo dia isanao hoe 3 kilo ny vary zany ohatrinina. Ka ireo manampahaizana eto Madagasikara na metraka eo amin'ny 7 arivo ariary isan'ny batan'olona no avoakanao raha amoaka an'izany vola ianao na amoaka an'izany vary 3 kilo, arakaraka ny fahavitanao ihany sy maivana eo aminao no amoanao an'izany zakatul fitr zany. Ka afaka avoakanao vola na avoakanao foto-sakafo izany rehetra zany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ity. Sorako anao naraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao itenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny raha ampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.